fa le miaraba antsika rehetra ao anatin'izao fandarana zay efa arahantsika mandrakariva marina moa fa herinandro ny fifandraisana no iarahantsika eto indray a koa faly miaraba antsika rehetra na izay mpanaraka eto anivon'ny tambazotra antserasera eto anivon'ny Facebook zany a na isika zay manaraka ao amin'ny radio dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo ho atsika tsirairay avy. Loha hevitra iray makasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy inona izany a fa ny fanamasinana sy ireo fantsona zay ampiasain'Andriamanitra hoentina manamasina antsika tsirairay avy. Izany no loha hevitra zay arahantsika. Koa alohan'ny rosotsika lalindalina kokoa satria ho an'ny izao fotoana voalohany zao a dia iresaka ny amin'ny hoe masina Andriamanitra. Alohan'ny rosotsika lalindalina amin'ny fiaraha-midinika dia manasa antsika ampitiavana mba iombona fa hisy vavaka zay ho atao. Rainay tsara indrindra zay any an-danitro misaotra anao zahay. Satria tombontsoany mbola atolotrao omenao anay. Afahanay miombona amin'ny alalan'izao fianarana, fanarahana ary indrindra fandraisana fampaherezana amin'ny alalan'ny teninao izao. Raiso an-tanana momba anay Andriamanitro ary atao matsapa famelan-keloka sy fahadiovana avy aminao zahay. Ka ny teny rehetra zay ifampizarana sy ifampaherezana eto dia ialohavan'ny fananao masina any amponay tsirairay avy. Hitondra soa ho an'ny ara-panahinay. Tonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ary satria makasika ny famasinan'Andriamanitra no iandohan'ny loha hevitra dia andeha sahady isika amaky ao amin'ny Levitikos 2:20 ka ny 2:30. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy hoe ary aza manamavo ny anarako masina fa ho amasinina eo amin'ny zanak'Israely aho, za Jehova zay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho Andriamanitrareo no manamasina anareo izaho no Jehova. Raha izany teny zany no arahantsika sy raisintsika dia manambara ny tenany Andriamanitra. Manambara ny tenany Andriamanitra amin'ny masina azy satria izy mihitsy no milaza fa masina ny tenany. Tombontsoa atsika ny mahafantatra fa Andriamanitra dia masina satria izy raha teo no manamasina antsika. Kanefa alohan'ny mbola irosotsika lalindalina ny amin'ny fandraisana tombontsoa amin'ny fahalalantsika fa Andriamanitra no manamasina antsika dia andeha aloha isika haka fahazaonantoka ny amin'ny fatakarana ny teny hoe masina izay azo antoka fa manana heviny maro arakaraky ny teny eo aloha sy ao arinany fa telo amin'izany hevitra izany na hoe ny hevitry ny teny hoe masina no ndeha ho jerentsika. Ka ny voalohany a dia makasika ny famasinan'Andriamanitra ary ny faharoa kosa dia ny hevitry ny teny hoe masina amma voatokana ka isy teboka roa ho marina manokana amin'izany. Raha ho jerentsika aza ilay voalohany ny amin'ny teny hoe masina momba n'Andriamanitra satria tsy misy afa-tsy Andriamanitra no manana izany famasinana zany ao amin'ny tenany. Zany hoe raha miresaka zany isika hoe masina Andriamanitra dia tsy hoe nisy nanamasina izy na hoe naka izany famasinana zany avy amin'ny manodidina azy fa izy mihitsy toetrany mihitsy no masina. Ary rehefa milaza isika zany manao hoe masina Andriamanitra, masina Jehova dia tokony ho takatsika fa tsy miankina amin'ny zavatra hafa na amin'ny hery hafa ivelan'ny tenany izany famasinan'Andriamanitra izany. Levitikos 20 ka ny 20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy. Aoko masina ho ahy ianareo satria masina aho o Jehova. Jehova mihitsy ilay Andriamanitra masina ao amin'ny tenany
no manambara izany famasinana izany. Zay zany no heviny voalohany tokony ho tsy ho adinitsika rehefa miresaka ny amin'ny hoe masina isika. Inandray ary ny hevitra faharoa tokony ho takatsika dia ny hevitra momba ny hoe masina satria voatokana. Ity hevitra manaraka ity dia masina ny zavatra iray satria Andriamanitra no nanonona azy hoe masina. Mety ho toerana zany, mety ho olona ihany koa zany zay tonon'Andriamanitra hoe masina, mety ho asa na zavatra atao zay tonon'Andriamanitra hoe asa masina. Ao amin'ny Exodosy 3:1-5 dia misy tontolo-kevitra iray zay nanehon'Andriamanitra fa na masina aza izy noho ny fanatrehany sy ny fafahana miatrika azy na miseho eo manoloana azy dia izao no fanambarana satria fanandramana ny arana tamin'ny Mosesy zany ary fanandramana ihany koa tamin'ny Josoa. Makitsika amin'ny anaran'i Kristy aroa izy aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io ijanonanao io. Raha jerena zany dia Andriamanitra mihitsy noho ny fanatrehany no mampita ny fahamarinany ny antsoina hoe masina. Tsy manana famasinana atao amin'ny tenany ilay toerana fa satria no tonon'Andriamanitra hoe masina izany izy raha teo noho ny fanatrehany no nisehony zany famasinana izany dia nanaiky Mosesy, nanaraka izy efa nandeha ny baiko manao hoe esory ny kapanao amin'ny tongotrao. Toy izay ihany koa no nataony Josoa. Zay zany no tokony haitsika manavaka an'izay amin'ny alalan'ilay hoe Andriamanitra masina ao amin'ny tenany. Toerana iray na olona na toe-javatra izay tonon'Andriamanitra hoe masina. Misy ihany koa karazana famasinana anankiray noho ny hoe fanokanana. Indraindray dia miseho zany rehefa isika no manolotra zavatra iray na olona zay atotran-teny aka ohatra isika amin'ny Exodosy 3:1-5. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Kristy manao hoe arosory arona sy ny zanany ka amasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Raha ny tena marina dia tsy manana n'ilay fahamasinana Arona sy ny zanany. Ary ny zanak'Israely zay niran'Andriamanitra mba hanao hoe osory Arona sy ny zanany, amasino izy, de tsy manana fahefana manamasina ihany koa ny zanak'Israely na de teo aza Mosesy. Fa ny tian'Andriamanitra ambara am'zany dia atokana misy fanokanana ao zany, misy fanolorana manokana. Ary ao anatin'izany moa dia ireo olona zay atokana ihany koa de manaiky ny fanolorana zay atao azy. Koa dia azo ambara zany fa masina ho an'i Jehova izy ireo, tsy hoe satria izy ireo manana famasinana fa atolotra izy ireo ary Jehova Andriamanitra no manamasina azy. Misy fanambarana zay efa mahazatra antsika loatra fantatsika ao amin'ny Romanina 12:1. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy mba atolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Fampompana mety ataonareo zany. Fiangaviana moa izy ity antso ka fantatsika tsara fa rehefa misy ny antso iray indrindra avy amin'Andriamanitra izany dia manapa-kevitra isika. Ka raha miteny Andriamanitra hoe aoka ianareo masina ho ahy dia tsy midika izany hoe ny famasinantsika no atolotsika an'Andriamanitra fa tokony ho takatsika ny dikan'izany teny izany manao hoe voninahana masina antsika Andriamanitra koa fanoloran-tena no angatahana amintsika. Ndeny ho jerentsika ny fomba nampiasan'ny Paoly apôstôly ity teny hoe masina ity ao amin'ny Kolosiana 1:2-5. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Mamangy ny olona masina any Kolosia dia ny raha matoky amin'ny Kristy ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Raha milaza Paoly apôstôly manao hoe mamangy ny olona masina any Kolosia dia tsy azontsika atao ny tonga de ilaza manao hoe ny dikan'izany de hoe mamangy ny olona tsy manota any Kolosia. Raha Andriamanitra no resahana fa masina dia afaka mieritreritra isika manao hoe Andriamanitra tsy manota, tsy misy aloka kely akory
ny amin'ny fiodinana momba an'Andriamanitra ary tanteraka feno famasinana azosika ataony mieritreritra an'izay. Fa raha olombelona samy olombelona na zavatra hafa araky ny fahatakaransika teo, eto zany zao dia ireo pino any amin'ny fiangonana any Kolosia zany no antsona hoe mamangy ny olona masina. Tsy afaka hieritreritra mihitsy isika hoe tsy manotary zareo, fa manana fikendrena tsara izy ny amin'ny antson'Andriamanitra dia ho tonga amin'ny famasinana, ary azo atao tsara ny milaza an'izany fa tokony ho haitsika ny manavaka azy. Hebreo 7:1 de toy zany any: koa amin'izany rahalahy masina mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, evero ny apôstôly sy mpisorona be zay kentsika dia Jesosy. Rahalahy masina, ranabavy masina. Tsy afaka amita tena isika ka ilaza manao hoe raha mampiasa ity teny hoe masina ity ho an'ny rahalahy sy anabavintsika dia anambara fa tsy manota ny dikan'izany. Tsia, ary raha misy miantso antsika an'izany ihany koa dia aoka tsy hamita tena ka ilaza manao hoe ay kosa efa tonga amin'ny fahatanterahana zany matoa antsoina hoe masina, fa fiombonana antso zany izay ataon'Andriamanitra amintsika, satria Andriamanitra no manamasina antsika. Ka ny teny hoe masina zany dia tokony ao anatin'ny fatakarana tsara an'izay teny izay, ny fiavany araky ny nanambarantsika teo no atakarantsika azy, ny fanekentsika an'Andriamanitra amin'ny finoana manomboka eo amin'ny fisiny, ny heriny, ny fitiavany dia ekentsika ny famasinan'Andriamanitra. Izany finoantsika zany no iankinany ny zavatra rehetra, satria raha toka tsy ampy na mety mitongilana ny finoantsika dia mety tsy ho takatsika na tsy ho ekentsika ny asan'Andriamanitra izay anamasina antsika. Zany anefa ny fikendrena ambony tsara indrindra zay tian'Andriamanitra ho tanterana ho ay sy ho anao. Eto ihany koa de tsara ny manamarika fa ity famasinana zay resana tian'Andriamanitra atao amintsika ity dia ara-panahy. Tsy mbola tonga de mieritreritra isika hoe afa ankoatran'izany ny famasinana. Ary zay indrindra raha toka maheno isika eny andavanandro eny manao hoe masina ny tanindrazana, tokony ho haitsika ny dikan'izany. Tsisy ifandraisany amin'ny hoe tsy manota izany na hoe mahavonjy, fa ny famasinana zay ho ataon'Andriamanitra amin'ny tenako, ny tenanao, isika zay manana ny fikendrena tsara ny amin'ny fiainana mandrakizay dia fanamasinana mitondra ho amin'ny famonjena. Na marimarina kokoa fanamasinana natao homendrika ny toerana zay no manan'Andriamanitra ho antsika. Noho izany dia iodikodina ao anatin'ny fanamasinana zay ataon'Andriamanitra io ny resaka zay ataontsika mandritra ity herinandro ity, satria fifandraisana manokana tian'Andriamanitra iainantsika aminy izany. Ka eto dia azadino fa tsy isika no manamasina ny tenantsika, na de indraindray aza mety mahita n'izany teny zany isika ao amin'ny soratra masina hoe manamasina ny tenanareo, tsy manana fahefana isika, fa tokony ho fantatsika fa antso amin'ny fanoloran-tena mba ahafan'Andriamanitra manamasina antsika izany. Rehefa Andriamanitra mantsy no manamasina dia azo antoka fa vonona ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika, satria izy no mandray atanana ny fanamasinana antsika. Ny antony de satria amasininy hatrany amin'ny sitrapo, ny fotom-pisainana, ny antony manosika, ny momba antsika manontolo de vitan'Andriamanitra ny manamasina azy. Tsy iankinany amintsika zany, fa rehefa avelantsika izy andray atanana amin'ny fanamasinana antsika dia tanterahany zany. Manana ny hery ahafana manao zany izy satria masina ao amin'ny tenany. Isika kosa dia antsona mba anna fanoloran-tena, ary raha misy fiainana tokony tiatsika ho amasinan'Andriamanitra, atolotsika izany amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika mandritra ny herinandro izay ho diavintsika dia ahita tombotsoa isika amin'ny fiarahana, amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ilay manamasina antsika. Koa indro misy teny fikasana zay atolotra antsika. Tesalonianina voalohany 5:7-20. Rahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Kristy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo samy ho tanteraka. Harovana avokoa ny fanahinareo na ny ainareo na ny tenanareo ho tanteraka, atsianantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tanjona dia ny ho voavonjy
tsy ny hoe masina fotsiny eto am'ty tontolo misy atsika zay voafetra ity noho zany a dia aoka andriamanitra ny alalany zany teny fikasana izany a hoekentsika endrika fanolorantena izany a fanapahakevitra koa sitraka indrindra ny hanonona vavaka izay veritsika fa iombonantsika tsirairay avy mba itombony ny fanolorantena atsika ho am'zany andriamanitra manamasina antsika izany koa asaina tanandroa ary ianao a asaina tanandroa isika fa isy vavaka azy eo tononona tompo andriamanitra eo misaotranao izay noho ny tombotsoa zay nomenao anay tombotsoa izay ahafahanay manantena satria fahazaonantoka ny teny fikasana fa ianao no manamasina afaka manamasina anay ny momba anay rehetra ianao koa omeo anay tompo ny finoana matanjaka tsy ionona fotsiny eo amin'ny finoana fa misy ianao na finoana fa masina ianao mahery fa finoana ihany koa ny fahafahanao manadio manamasina anay tsirairay avy trany amin'ny eritreritra sitrapo ny fonay ary momba anay manontolo koa mampianara anay tompo ay anokana anolotra ny tenanay mba ho tanteraka aminay tsirairay avy tokoa izany fanamasinana zay ataonao zany tonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy amen sitrapon'andriamanitra ny anamasina antsika ko noho izany a dia manasanao indray rahampitso mba hiomana ho amin'ny loha hevitra izay toy ny ty anojerentsika tam'ty fotoana ity zay ahitantsika fa andriamanitra no manamasina ny momba atsika rehetra koa mankasitraka ary ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsiraray avy veloma tompoko